tena hoe fikonan-dohan'ny olona rehetra, andraisan'ny olona rehetra anjara, tsy misy ilikilika na iray azy fa miala any amin'ny fototra. Raha ny tena faniriana zany dia hoe miala any amin'ny fokotany mihitsiny. Izahay ministera ny fanjakana tsy mafaka miampitsiteny mihitsy na anery hoe tsy maintsy zao no atao, fa avela ny efitra miposaka, avela ny efitra andeha, dia rehefa zay marisy lahatra no voatazona any amin'izay anaovana an'izay ady hevitra zay. Ka io na inona na état unitaire na état fédéral na inona, rehefa zay ny faniteran'ny tianiranany rehetra any amin'ny concertation nationale, dia zay zany no arahana. Izy fandraisana anjara manomboka ny fotony ary andalo an-tanatohatra araka izany ny fikaonan-doha tanterahany. Andraisana ary omena sehatra amin'ny fanolorana sosikefitra ny rehetra raha ny fanazavana. Ny tondrana fanazavana ihany koa ny antony tarian'ny FFKM izany, izay nahaberesaka teny anivy ny fiarahamonina. Efa nisy ny fanomezam-pahefana izay meno ny filohan'ny fiadidina ny fanavozana azy. Hoe izy no hitarika an'izany fikaonan-doham-pirenena zany. Manakery iny fanomezam-pahefana iny. Zay voalohany. Ny faharoa, ny cadre légal, ny isa moa ny hoantoka ara-dalàna indrindra no an'izany fikaonan-doham-pirenena zany, ministera ny rafitra ara-panjakana mpitondra fanjakana. Fa manina moa ny FFKM no mitatana an'io. Ny antony dia zao hoe manana ny ataontsika hoe autorité morale. Afaka mifampiresaka amin'ny zanany rehetra izy, afaka miresaka na amin'ny olona mpitondra teo aloha, na ny olona mitondra amin'izao fotoana zao, na ny mpanohana ny fanjakana, na ny mpanohitra ny fanjakana, na ny antoko politika inona na inona, na fikambanana maro samihafa, na ny hafa finoana. Ankilany, nampatsiahy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, atao anaty taratasy ho an'ny filoha mpiangonana eo anivon'ny FFKM, fa voafetra ho amin'ny fanelanelanana, fiainoana, fanamorana ary fanaraha-masony etika, ny fahefana nomena ny FFKM amin'ny fikonan-doha atao. Tsy azo atao ny mamindra ny fahefana mpanatanteraka na mandray fanapahakevitra amin'ny rafitra tsy voafidy, araka ny foto-kevitry ny lalam-pandrenana sy ny fipetranapetraka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana raha ny taratasy hatrany. Manomboka antsika afaka mandray antso avy amin'ny mpiaino anty maraina ity ny vaovany ivelany isan'ny nisongadina tao anatin'ny 2020 rafarany ny zava-mitranga any Benin, satria nisy ny hoe fikasana aga-fanjakana nataon'ny miaramila notariana kolonely antsoina hoe Pascal Tigria, dia somary mifamaofo kely fa ny fitondram-panjakana ihany koa tarian'ny filoha any toerana filoha Talon zany Patrice Talon, dia isany hoe milaza fa dia voafeny toedra raha, somary mifamaofao hatreto fa asana zany toy any somary manao randra-tarihana ihany izy io any Afrika any, satria voatsela ny tany Guinée-Bissau dia io ndray zany any Benin. Raisina ny antso raha efa misy mbola tsy misy, dia zay ny isan'ny hoe zava-dehibe baolina kitra isan'ny nisongadina ihany koa alina ny mba tsipitsika, satria farany herinandro moa lay faresihana roa ny ohatra anjareo Real de Madrid na anoloana ny Celta Vigo isan'ny vaovao mba songadina kely amin'ny ara-panatanjahantena. Efa misy antso iny namana tapaka. Dia zay nisan'ny hoe zava-dehibe amin'ny lafiny anankiray ny tontolon'ny angovo efa andresantsika teo isan'ny hoe nakatoky zany aloha ny fitondram-panjakana teo anatrehan'ny olana mitranga ankehitriny, dia nisy ny karazana hoe fakana fangafa fianona ny fitale général Jerama izay isan'ny hoe tazana niaraka tamin'ny fitondram-panjakana tamin'ny farany herinandro teo, dia efa eo ny drafim-panajariana sy ny drafim-panajariana moa zany na ny plan de redressement zay efa hoe ela no niresahana nefa ny hoe andrandrain'ny malagasy dia ny fana tena mba hoe mivoaka ao anatin'ny olantsika, mety hoe tsy vedandray andro ihany koa fa io efa andresana moa zany ny hoe Madagasikara miditra ny anatin'ny transition énergétique na ny fanavaozana amin'ny lafin'ny angovo zay isan'ny hoe zava-dehibe elana ao anatin'ny fiankenan-doha lava amin'ny resaka solika indrindraindrindra, ary isan'ny resana ihany koa moa zany no hoe raha ampiasa solika tsika sy hividy milina dia miezaka mividy andreo hoe milina mandeha amin'ny fioul
na ny menaka mavesatra zany zay somary ambany kokoa ny maskarena ivitanana an'izy ireny na Madagasikara ihany koa raha tsy aivana dia manana ny hoe tahiry any Atsimororo zay raha ny kajikajy dia mahatratratra amin'ny hoe 1.7 miliara baril no mety hoe tahiry faravakely ny azontsika trandrahana ao anatin'izay any Atsimororo zay mbola ihany koa be milanga saminy hoe ny tara ahafahana manamboatra ny lalana dia afaka hoe vokarina eto Madagasikara ary natao hatramin'ny elakelan-trano ary raha misy ny finiavana dia vita ka zay hoe mila ny politika mametraka ny hery ato anatiny ahafahana hoe mampiakatra ny toekarena sy mitondra fanovantsika fa tsy antihatra lava foana amin'ny hoe zava-misy any ivelany isan'ny nasongadiny zany ary ndrasan'ny prime ministre tamin'ilay fitsidihana tetsy Ambohitsaina ny alin'ny sabotsy teo zany tao anatin'ilay fanomezana an'ireo hoe fitaovana maro samihafa mandeha amin'ny herin'ny masoandro no raisana aloha ny any sadrisasika avy avara miaraba tompoko miaby eny tompoko ao ve misy olana kely hoe tsy miteny aloha tapahinara tsy miteny izy aloha raisana ny antso manaraka ary mbola misy olana kely lay fifandraisana ao ambadika ao toizantsika ihany isan'ny hoe vaovao misokadana ao ary misongadina ihany koa amin'ity anio ty ny fanontaniana mikasika ny hoe misy ve ny fikasana anakorotana nanao fanonganam-panjakana satria tao anatin'ny farany herinandro teo misy ny loharanom-baovao samihafa voaray zany mikasika an'izay hatrany amina kaonsila samihafa any manontany sy miresaka hoe manahoana n'le ao ano ty resaka ty manahoana ny fandehany tsy azo amahivanina ny fahamarinana na ny fahaditsony fahandrasana hoe isy ve ny fanontsoana an'izay na ny fanamarinana an'izay fa fanontaniana no apetrakitsika ny tsy azo lavina fotsiny de hoe misy ny finiavana anakorotana eto amin'ny firenena raha ny tsapa sy tsikahatra tato ato ary mandeha ny karazany hoe fanaratsiana maro samihafa ny alohan'ny hoe fanendrena prime ministre moa nisy alay solomavahoaka ndresaka hoe misy 20 miliara ariary aparitaka entina ikasana anakorotana fanjakana ary tafiditra ao anatin'izany ny hoe fikasana ifofo ny ain'ny filohampanjakana de zay lay zavatra tsy azo amahivanina sy hoe misy ny finiavana mety misy ihany koa ve ny mpanao politika na vondron'olona mety hoe manao fitadiavam-bola izy io entina manakorontanana na mamy tokony filohan'ny mpanohatra teo aloha moa zany ny mpitondra teo aloha zay lasa mpanohatra kehitriny zay tsapa sy tratra tao anaty nisy nankasary moa tany Adobaitany tamin'ny faran'ny herinandro teo de asa hoe misy manao fitaovana ve satria raha mampatsiazy antsika tany amin'ny 20 ny volana oktobra de nisy alay hetsika tetsy Analakely no tariana ministra iray teo aloha sy mpanao politika zay any Amponja moa ankehitriny nentina hoe resaka hetsika nanangonana andreo ambara fa pomba ny fanjakana teo aloha de raha ny loharanom-baovao sy ny hoe vaovao azo tamin'izany de hoe nisy vola be na hetsika nampiasaina tamin'izany nentina nanehoana hoe manana ny heriny ny mpanohatra teo aloha ny fanandrify ihany koa moa tao anatin'ny fahatongavandreo iraka avy amin'ny vondrona afrikanina ka zay izany hoe politika mety naseho nanehoana hoe manana ny heriny tsy azo amahivanina ao anatin'ny toetra raha politika eto Madagasikara irosy ihany koa moa tsika ao anatin'ilay hoe concertation nationale zay atao amin'ity herinandro ity ny hoe lancement officiel na ny fanomboana ofisialy de amin'ny alarobia ho avy zao de andrasana ny hoe anahoana ny ofovoakany sy ny hoe endrika isehoany efa misy any ny karazana drafitra navoakan'ny FFKM izay everina fa hitarika an'ity anokana fotsiny fa raha hoe ny fandarana nataon'ny minisym-panjakana misahana ny fanavaozana ny andron'ny omaly zany dia isan'ny navohitra ny tao anatin'izay no hoe dingana sy karazana zava-dehibe anankiray izy olona makany amin'ny fanavaozana
ity resaka hoe fikoanandoham-pirenena ity dia misy ihany koa moa ny fanamariana samihafa mandeha mikasika an'izay hoe misy zavatra tokony hazavaina tsara ihany ao anatin'io sy ny hoe lalanjotra samihafa momba ny fitantanana ny firenena isan'ny nandefa taratasy mikasika an'izay miatefa amin'ny filoham-panjakana zany ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana dia ny hevitra moa terabary ao anatin'izay andrasana ny hoe anahoana ny ovoakany sy ny ofizotrany ao anatin'izay misy namana miezaka miditra fa ohatrany misy olana kely lay finday antsika tsy ambadika atsy miezaka mandamy mazy ao ihany itery ao mety ve Allô miarabe zay vao tafiditra miaraba tompoko Rabe salama Okey le tena gava tena mamena ta mana lakaka tena pilota di grupo aerat masytalakaty tena mitobaka tena valinana amin'ny tanora tola bena zany sady mitsara misy antika ary misy plano tsoko tena izy tsoko ay lasa amin'irony any ny tanora zay ity ao anatin'le fanotokany tokony regny fomba fanjakana kaiky tena tokony hoanina bety ary mitokony dia tapety fa tola fomba teoana mbola manome vana fomba manita raha ohatra tafimansiny tena any ronany tanora ty ireo saika kana ona ho any any teny bety somary ratsiratsy kely lay fifandraisana tamin'ny namajikiny tafita ihany amin'ny akapiany ao raisina ny mbola tsy misy resaka hoe fiainam-pirenena mikasika ny fitaterana nabakabaka ihany koa amin'izao fotoan'izao misy ny antsoavy zany ataon'le hoe foforana samihafa ny eo anivon'ny ACM dia misy an'le hoe plateforme samihafa dia anisan'izany zany lay hoe plateforme stratégique opérationnel multi-angulaire zay ny antso hoe amin'ny fanendrenan'io ny Italie générale ao anivon'ity sampana raha-panjakana zay hoe stratégique ty dia aoka mba tena hoe olona manana antraikefa napetrakefa tsy sanatria atao fitaovana politika sy olona efa maimbomaimbo raha sy affaire maloto tamin'ny fitantanana an'ity CRT satria raha ny tao anatin'ny hoe efatra na 5 taona zany nisy karazany hoe olana samihafa tao anatin'io nisy affaire maro samihafa teo ny Boeing 777 teo ny rara trafikana volamena 27 kilao nakany Afrika Atsimo izay hoe nasaringotra sy navoatontona tompony raiky trambony oraisina ihany zay toizana viavara Allô miaraba tompoko tompoko ie miaraba tompoko momba ny fandanganam-panjakana tao Afrika ity io raha tsy tapitra daholo rehetrarehetra io sahala amin'nandeha tamin'ny teo aloha mantsy hoe civil nitondra tany amin'ny fandroan'ny fahaleovan-tenan'ny Afrika Tagzany Senghor rehetrarehetra football sy ny kara reny moa teo tsy voaongana fa ny le majinjinjeny raha tsy tapitra momba n'ireo rehetrarehetra tsy ahitan'ny olona fahafahapo ny zavatra ataony dia ny aty ty zany mba mangikitika satria tika efa miditra amin'ny fanasaziana ireo izay miaplaty rehetrarehetra tamin'io dia za zany mba manontany hoe ahoana ny fomba nazahoan'ny ara-tsoelona certificat de nationalité ny tiako azahoantsika atongavany dia zao mba mahaliana ihany hoe iza ny mpitsarana amin'ny azy an'io certificat de nationalité io tamin'ny lony fividianana teo mba tsara raha mba adiadiny zay satria raha ohatra zany raha ny tena izy zany efa nulina ny zavatra efa nulina ny fitondrana ara-tsoelona tsy mangana zany dia mba tsara ho anareo mpitsara kolokolo be mako zao natafakatra azy teo ho anareo mpitsara zany mivala zao le rehetra hoe iza mpitsarana me certificat de nationalité nahatongazo voafidy efa tamany efa ny zavatra rehetrarehetra zao tsy efa nulina ny zavatra tsy misy ohatran'ny zavatra tsy misy dia manankaraiky io zany ny général Bomba avelirere fotsiny ve reny olona reny nefa dia olona hita zao fa nanome baiko ity fotr'olona zay re tompoko no mba vetivety vasa
zay ny ampitsara isany a mba jereo kely mba ameno vahoaka hoe izy ny mpitsarana ameny certificat de nationalité azy njaratoela saotra tompoko akasitrany ianao amin'izay faneho-kevitra zay satria raha mampatsiahany ny tantara iny tokoa isan'ny hoe lalana nyzotra lalana nitondra ny firenena tany amin'ny kizo sy ny fanjakana tsirivesy mandeha dia ary isan'ny nanamarina n'ilay firotra kofidiana moa ny ACC avy eo a fa zay tokoa hoe iza isan'ny hoe etaetan'ny olo-pirenena zany mikasika ny hoe iza no nanome an'ilay certificat de nationalité a mbola nahafahan'ny filoha teo aloha ny lotsaka na tiana na tsy tiana ihany koa dia ry zareo ny teo amin'ny fahefana nanao ny miana sy ny hoe manasa ny pitsopitsony samy hafa tao asany mangatsika tao anatin'ireny ka asa hoe anahoana tokoa izy toy any ve sa hoe zay vita de vita zay lasa de lasa fanaizana zany lalan'ireny ahafahana mandray lesina hoe ahoana no fototra ahafahana mametraka ny firenena mba tsy hiverenany tsy maty manoda tahaka an'ireny oaraisana ny antso ary toizana avy eo miarabe somary verina kely ndao ary momba an'le resaka ny teneny fiteo lazany reo fa ao misy ngataka zay mba ho an'ny ny nafanjakana mba hiderakaika ny TNI fa ny tanora rehetra na ampiana ronono toka nariva ay anafoanana aingana ity kuyanuperti pahamboana sitao ara to ohatrany hoe ratsaratsy zany sa itery maheno tsara somary ratsaratsy kely fifandraisana aminao tonga de raisina ny antso manaraka raha efa misy ary efa misy mandondo maravaranao zay misy alay antso avo avy amin'ireo diaspora ny Maroka fangatahana sy fanamariana amin'ny hoe fanohizan'ny asa sy ny dingana samihafa ny arahana tamin'ny ambasadora teo aloha zay nisorona mampita fotsiny motsika ao anatin'izay misy antso mandondo maravarana raisina tanandro io tompoko miaraba tapaka io izy miaraba io tompoko ayena kely la radio akaikinao miaraba zay angamba ndao raha nanaraka tsarotsika momba ny filatan'Andriamatoandro Rajoelina de zao atramin'ireo fotoan'ny ACC nampahalalany tany izay tsy miteny azy de nampitenenina ny hoe mbola tsisy ary manala azy mamalagasy azy fa mbola mitarina moany izy na de manana ny 20 centimètres io ahy midika zany de anterisetra ny tena nidiran'Andriamatoandro Rajoelina teo amin'ny fitondrany ofidina ka zay no mahaproblème an'le izy ary izy de ohatran'ny hoe tena mitsapany hoe vahoaka malagasy mihitsy hoe na tianareo na tsy tianareo zany za ary mbola hipetrahany amin'ilay hoe nanasorany ray ny filohan'ny ateneran'olona fa nampidirana anterisetra antiny général Moussoutornon-ty de ny tankery mihitsy zareo amin'izany hoe fitatahana Madagasikara ary be ny mifanambazana vola nataon'Andriamatoandro Rajoelina an'ireo mpitondra ty fa tsy mahatana an'ilay fanjakana zany rehefa iongana ianao fa vahoaka hanombana anao a tsy maintsy miombana ianao miresaka ianareo a momba ny hoe misy fanakorontanana zao ny Rajoelina vao hita amin'ny atao hoe tena politika fa tsy amin'izy olona tsy manatoko politika zany no manabe azy izy zany atoko politika mba niaraka taminy teo fa izy teo amin'ny fitondrana vao hoe irmare mapare na hoe ierkae fa tsy nanana zany izy ary izao izy vao mahay votratra amin'izany satria efa nesorona ny mahazo-pirenena malagasy azy tsy manana an'izany tsony frantsay zany izy amin'izao de nefa raintsontsony izy raha miala amin'ny frantsay io a apatride izy zany tsy hanana azo-pirenena tsony izy iverina ty Madagasikara noho izany a
miady mafy izy tsy hoan'ny tena ntsony angamba fa hoan'ny tompony ray izay ametrahany an'izay ary lôjika be ny etetra hoe mety hisy fanakorontanana ataony fa nisy tonga fanjakana nisy eto manana zany fopafy kolovana rehetrarehetra amin'ny korontany zany tsika fa tonga amin'izany fa izy a mahay miafina trangana izy zao satria tena miaika an'ilay vahoaka malagasy mety tamin'ny anterisetra ny dimy teo amin'ny fanjakana iny nandeha ny semozy reny na tianareo na tsy tianareo za tsy maintsy folo eo zany hoe dinganina daholo fotsiny ilay fahazahoana hoe tsy mahazo milasaka tsony ianao fa ianao ohatr'izao efa tsy vitany hoe tafiditra teo indray ianao fa mbola mandrangaranga koa ny hoe za tsy maintsy latsaka amin'ny 2028 voatany am-boaloha vao anoka olanitra matoa io fifidianana io dia efa nyteny daholo io ho tafavoakana andro radioelona ve ty mandara fahaty voana nomboka ho tafavoakany be nizany teny an'izany ny mpandao politika ho tafavoakany be tena inteo ihany izy satria izy mietetra hoe mafian'le fanjakana amin'ny boly nataony zany fa iny ny farany zay mampisaotra akasina ianao tamin'izay faneho-kevitra zay isany hoe zava-dehibe mila apetraka eto amin'ny firenena ny fahafahana hoe ahoana no ahafahana miaro ny endrika fambabonan'ny fanjakana hoentina hoe ho an'ny tombontsoa manokana ampitombona ny arena sy ambaindain'ny fananana sy hoe angejana-ndreo rafitra samy hafa na ara-pitsarany io na ara-tafika io a na ara-toekareny io dia isany hoe fototra iaingana zany moa zany ny fikonan-doham-pirenena zay hoe atomboka ofisialy amin'ny folon'ny volana desambra zany hoe amin'ny alarobia zao farany firesaky ny ministrym-panjakana misahana ny fanavaozana dia hoe aharitra eo amin'ny enim-bolana eo zany ty fikonan-doha ty a ary malalaka ny tsirairay a mandamina fotoanany a manolotra an'izay hevitra sy fomba iverina fa hitondrana firenena zay amin'ny FFKM dia atsona ndray anjara amin'io zany hoe hery politika samihafa ny fikambarana antoko-pinoana sy ny sisa satria firenena ny resaka tsy misy vanilykiliana raha lalatsaina sy resaka tamin'ny akapobeany tamin'ny fahitalavitra amin'ny fanjakana omaly miaraba tompoko tonga soa miaraby efa lasany kiopaka kely lasany via ny ivelany tena marina eo amin'le lafin'le reto olona le tendrena reto marina hoe olona manam-pahaizana ngetamitsika fa na izany ara manimbana reraha-mpanjakana nge le olona mitsofotsofika ao anatiny hoe mandinika tsinona zao hoe atsofoka daholo zao olona rehetrarehetra zao le hoe mba mahay sy manana nefa le olona nefa tena hoe alerzika an'izany rajoery zany tena tsy tia mainty an'izany mily dia mety animbanareo ifarazanareo a miezaka manala an'izany be dia be nge ny olona manam-pahaizana eto dia le eo amin'le resaka jiro any amin'ny commune national Bealoka mbola averiko ihany re tompoko mba ajereo manokany fanafily laza tsy misy tsony any amin'ny faritra iny distrikana Miaronarivo rainina iny ny lalana mandemakany efa miverina miantso ihany fa mba tena apitaiko ary ataoko antso avy dia le sefokotany eo aminay Zoma Bealoka sotra be efa maromaro ihany zay vitarainana sy antso nataon'iny olom-pirenena iray iny a mikasika ny hoe fatapahanjero lay olana amin'ny fitarianjero makany Zoma Bealoka zany hoan'le tompona ndraikitra ara-panjakana samy hafa ao raisina ny antso manaraka dia toizantsika ny atevitra avy eo zay toizantsika lay resaka hoe Andriamatoa Andratsoelina sy ny fitantanany sy ny zavatra tokony ahitsy eto amin'ny firenena satria dikana lehibe anankiray ihany koa tsy maninona miresaka an'izany ilay finiavana sy lalatsaina re tolo-kevitra ny entin'ny fitondram-panjakana malagasy any amin'ny CPI na ny cour pénale internationale aloha raisina dia toizana avy eo miarama ahena kely la avy eo akaikinao eny tompoko ny ahy zany mba zavatra tiako resana ndraso zavatra tiako resana ny ahy dia zao misy ny affaire triple sept avion triple sept misy ny resaka base doliara misy ny resaka 1% ambaty ve QMM
nisy ny resaka zay tsakabarisa tsisy daoina tena miresako am'izao fanavozana zao mba ao jerena n'ireny zavatra reny fa dia mampalahelo ny olona victime n'ireny zavatra rehetrarehetra reny na ny volamena lasa bolongamby ka izao mba hevitra mba tsy hiderena ny zavatra eto amin'ny firenena ny premier ministre ny président ny ministre ny député dia piasan'ny vahoaka malagasy ireo olona reo vahoaka malagasy ny manatsondraman'ireo izany hoe salarié amin'ny vahoaka malagasy reo na ray izay no tsotsorona aminy io zay zany manilona moa tsy atao contractuel reo olona reo asiana obligation de résultat tsy maintsy ataon'izany reo fa ary ny fanapahan-kevitra zay raisiny mba tsy ho any an-damosiny malagasy tsony mba tsy ho surprise na hoe 1% ny tsika gasy fa 99% ny any mba tsy arina zany zavatra zany mba tsy ampiverina zany aleo mba atao mangarahara daholo zay fanapahan-kevitra lehibe ataon'ireo fanapahan-kevitra io tsy rariny zany raha ny vahoaka malagasy no antsa takan'izao no ny fanapahan-kevitra tena hoe mahatsiravina ataon'ireo olona tia vola tia fahefana eto Madagasikara tsy tafitra olokendry manana olokendry dia maro mihitsy sika eto fa tsy hoe izy eny no avita iny ihany mahavita tsy retoko lavitra mihitsy zany be dia be ny manam-pahaizanety be dia be ny olokendry allo mbola be entoko be dia be ny olokendry sy ny manam-pahaizanety fa aza atao takan'izany fa raha resaka fotsiny sika administrateur civil ohatra na eno aho hoe misy any amin'ny 900 mahery ihany ny administrateur civil reo olona ny ambiny rehetrarehetra tsy mbola teo reo hoe tsy azo asoro an'ireo district eto Madagasikara izay tsy azy dia be 250 akory ny zavatra tao 122 safiry izy tao fa aleo angambany mba jerena tena hoe amin'ny saina tsy miangatra le izy fa mba janona le copinage sy ny sisa sy ny sisy reny farany angambany tiako lazaina dia ny hoe mba ilainay mba anaovana ny fakan-kevitra amin'ny hoe gouvernance nationale mba atao manomboka any amin'ny fokotany fa bebe ny olokendry sy ny olona mba tena tiandrazana izay mety tsy ho tafiditra ao amin'ny io fiaonanko io départ any amin'ny commune le izy fa dia misaotra naroa tompoko radio nandray ray tompoko saina tompoko akasitrany ianao amin'izay faneho-kevitra zay zay tokoa ny hevitra tiarabary ary samy mitondry matoa miresaka sy miteny sy mandany fotoantsika iresahana le zavatra reny